Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Rabatsika rehetra izay manaraka amin'ny fandarana amin'izao maraina izao faly tafaraka amintsika rehetra indray ary ankasitrana ny safidinareo izay mifidy ny japion'ny Radio Don Bosco ara-dalana aminareo amin'izao alarobia 20 novambra 2024 izao amin'ny ray volon'ohatra antsika efa mankalaza ny fetin'ny Noely izany hoe efa voronandro fety saja antsika amin'izao fotoana izao irariana ho tonga soamantsara amin'izay vanim-potoana ny fety izay antsika menakavy ny anio dia miaraka amin'ny brunotsika amin'ny lafiny teknika dia nambina stadino kirikirany sary mandeha ny RTB live mivantana ny fandarantsika amin'izao fotoana izao ianareo izay te hanoratra dia anontany ihany koa dia afaka mandefa ny any amin'ny afatra miafina ao amin'ny RTB live amin'izao fotoana izao toy ny mazatrantsika ny mpanabeny général Désiré Philippe Ramakavelo no manao ny famelabelara-kevitra toy ny mazatrantsika isan-kerinandro izay mba hovana ataontsika rehetra mba hovana ianao général mba hovana andre mato Flavien mba hovana andre mato Bruno mba hovana andre mato Nambina sy andre mato Dadi mba hovantsika rehetra manaraka ny fandarana toko ndaontsika anao tsy any voalazantsika tamin'ny heriny araka ny mahazatra ihany zay tsy tamaraty tsy ratsy mihitsy tsara dia manao ny tsy zany hoe mba ampitohy mihitsy an'le resadresaka ny tena atony anaovana an'le tsy hay ary natoko hoe famitinana ihany koa ny olona zay tsy naharaka tamin'ny heriny ny resaka ny fanaovantsika teto moa dia mato Flavien sy ny fanakalozan-kevitra teto amin'ity fandarana ity dia mikasika ny hoe fotoana manokana tena zava-dehibe mihitsy hoe fotoana manokana io satria ny antony endrika iray amin'ireo endrika 5 fanehoam-pitiavana na eo am-pivady zany isika na eo am-pianaka zany na eo am-piaramiasa na eo am-piaramonina eny fa tena hoe ilaina zany mpiara-miombonantoka mpiara-monina ihany koa io fotoana manokana io dia natao indrindra ifanakalozana hevitra ary indrindra fotoana ny fifanomezakasina eo amin'ny mpiara-midinika sy mpiara-miresaka fotoana ny fifanomezakasina ohatra ny rehefa miteny izany tena misy lanjany lehibe mihitsy le fifanomezakasina zany satria matetika manko ny olona indraindray ohatra ny hoe le olona miresaka aminy ohatra zany maivany ohatrany tsy dia misy dikany aminy ohatrany tsy dia manahitra ohatran'izany kanefa maha-olombelona tsika ataontsika hoe fandefasam-peo kristianina ty misy atsika ty dia tadio fa zanak'Andriamanitra daholo sy ny akanjonao madio tsara tarehy sy ny firavaka miraradraraka eny aminao no mahambony anao fa mahazanak'Andriamanitra itovetra ny rehetrarehetra mihitsy ary zay anisany tena hoe zava-dehibe mihitsy amin'ny ton'le hoe fotoana manokana tony za moa tsika andre mato Flavien miteny foana fa hoe raha vao misy tsy fifankazahoana eo amin'ny olon-droa dia tadio fa tsy ampy fotoana manokana any hoe iny moa dia izy fampiresahana tsika eto mba merimberina foana hoe mba hararoty reny fotoana hoe afahana mifampiresaka aina moa fotoana teny hoe afahana mifampiresaka indrindra raha eo amin'ny mpianakavy fotoana amin'ny fisakafoanana ao tokantrano satria mifanatrika eo amin'ny latabatra dia mba afaka mifampiresaka afaka mifanakalo hevitra ary indrindraindrindra mbola averiko ihany amin'ny antony lafo ny fanabeazana iny le fotoana ifampiresahana eo amin'ny hoe miara-misakafo iny no afantarana ny hoe inona ny safidin'io zanakao io ary inona ny talenta misy ao ny fiara-misakafoana zavatra mahafinaritra andresana fa tsy zavatra ka zay indrindra mihitsy ary tena fotoana lehibe mihitsy amin'izao fotoana izao manko ny ohatra ny maimaiky daholo le mpianakavy maika ny hainao zavatra dia ohatra ny adino le tena fototra hoe inona ny tena zavatra lehibe hoentin'ny fiarahana amin'ny sakafo amin'izay le rafy ny fifandraisana zay tsara mihitsy ny ampatsahivina an'izay satria ohatra ny adinodinotsika le izy ohatra ny samy maimaika dia tsika eto andre mato Flavien dia miteny foana hoe okarera mbola azo atao mba tsisy kirakira ny Facebook na ny telefony mandritra ny fisakafoana fa ataovy any ampadika any raha misy olona miantso avelao izy antso mameriny tsy rehefa very efa tsy mahazo zavatra misy inga zany tsy voatery zany zay tena lasa nieritreretra misy andre mato Flavien misy olona miantso anao amin'ny telefona dia manino indreo le telefona dia apetrany ko zany ka standardiste hoe ipetraka eo foana ary amin'ny efitra hafa re dia zany le ara miazakazaka mamonda efa tapaka le izy hitanao
mba tokony anina koa ianao fa retana hoe matoto tonga de voareonao eo a le antsonao de misy antony ka mbola veriko ihany hoe tena fotoana lehibe mihitsy a vanim-potoana sarobidy mihitsy a io le hoe fotoana manokana io andritsika Andriamanitra Flavien ny resahantsika anio araka ny nampanantenana ny mpanaraka ny fandarantsika tamin'ny heriny de hoe ny fanomezana anisan'izay efa noresahantsika teto ihany koa ny hoe famporisihina teny famporisihina ny fotoana manokana ny fifanampiana reny rehetra ireny tompoko a de endriky ny fanomezana daholo endriky ny fanomezana zay ny tena hoe misy tena akony lehibe mihitsy io le hoe fanomezana io fa zay zavatra ataonao a raha tena dinihina de fanomezana ary ny fanomezana mantsy de endrika ivelany miteraka fihetsepo raha resaka ny ataotsika hoe fihetsepo io tsika Andriamanitra Flavien ny fihetsepo de mety hoe miteraka fifaliana fa mety miteraka ihany koa alahelo efa nytenentsika teto mbola misy fotoana resahantsika azy lavalava mikasika an'izany hoe fihetsepo zany fantatsika tsara na mety fantatsika fa hoe androany voentsika fa hoe io vatatsika io de mamoaka onja io onja avoaka ny vatatsika io a no miteraka an'le fihetsepo na ihany koa tsy fihetsepo fotsiny fa mahatonga ny saitsika hieritseritra na andinika ary tadio tsara fa le io le onja le hoe ateraky ny miteraka fihetsepo io tena misy fifandraisany mihitsy ny fo sy ny saina Andriamanitra Flavien de eto foana de mampatsiaro foana de fanendrena malagasy eny tena goavana mihitsy fa tena hoe ny fo sy ny saina miara mandinika no ataon'ny malagasy hoe fanahy ary rehefa hoe mandinika ny saina mandinika ny fo satria ireo anakiroa reo de tena miara-miasa mihitsy de tena zay no ataon'ny malagasy hoe olona manam-panahy olona manana fahendrena ny olona manana fahendrena mantsy tsy maintsy mandinika tsara ary ny olona mandinika tsara tsy mba manana fihetsepo tonga de ohatra hoe ohatran'ny rano mafana ka mandrotra ny ino izy teo ny fo mafana tsy mba namana ozy ny tendrom-pony tsy mba namana hotsika malagasy ary ny tena mahatsara n'io le ataotsika hoe onja miteraka fihetsepo io de tena azonao mifehy tena ahafahanao mifehy tena mihitsy mbola misy fotoanao tena iretsahantsika an'izy io fa tena zava-dehibe mihitsy Andriamanitra Flavien ary ny tena mahazava-dehibe azy de tena hoe hay ianao io de tena afaka mifehy tsara ny tenanao ny fihetsikao ny fiteninao ny zavatra ataonao mba hisiny ny firindrana sy ny fahatanterahana zavatra eo amin'ny fiarahana amina olona tena zava-dehibe izy ka zay le ataoko hoe miteraka fihetsepo ny fihetsepo miteraka fifaliana de ny fifaliana mampivelatra saina Andriamanitra Flavien mitondra fihetsika mahafinaritra ary tena mety hoe amin'izay fotoana zay fihetsika mahafinaritra mahatonga ny olona hoe mifamihany reny de tena noho io le fihetsepo io lasa mifanakaiky ny vatana izay zay hoe asitsika resaka manokana io amin'ny heriny io le hoe vatana mifanakaiky io satria tena zava-dehibe mihitsy ary tena misy ifandraisany amin'le lazaiko teo le hoe onja miteraka fihetsepo sy sainana ny fanomezana Andriamanitra Flavien zao tsika efa akatoky ny Noely ny tsika eto Madagasikara ny malagasy efa mba manaraka an'izay ihany fa any ivelany ihany zany Noely zany de fotoana manokana fanolorana fanomezana na fahatserovana tena zava-dehibe mihitsy ary amin'izao fotoana tsika miresaka zao ny ataotsika fotsiny hoe ny any Etats-Unis any zao na ny any Europa any efa feno azo Noely eraky ny sapanan-dalana ny trano efa feno jiro miretireto ny tokotany mazavay ny jiro isan-karazany noho ninona tena hoe misy lanja ngezabe mihitsy ary tena anairana antsaina hoe nanandritry ny taona sa tao anatin'ny alahelo anao tao anatin'ny fahasahiranana tao anatin'ny aiza moa de izy hoe adezenanao mandritry ny taona fa tena hoe rehefa tonga le mba andro Noely ary zany tena mazava-dehibe azy ohatsika kristianina tena hoe maika koa zava-dehibe satria hoe tamin'ny fotoana naterahany Kristy zany ny tena fanomezana goavana indrindra nomen'Andriamanitra atsika olombelona zany fotoana zany zay mahatsara hoe misy tsara ny resahana antony resaka hoe fanomezana tony satria tena zava-dehibe mihitsy
Akoatran'le hoe fanomezana hita maso le fahatserovana sy ny namany koa ny Andriamatoa Flavien na tsy verina amin'ny zavatra efa notanysaiko teo ary de hoe akoatra eo de hoe anisan'ny fanomezana ny fampitana fahalalana. Zao tsitsika mianak'izao zao de fanomezana ho an'ny olona fampitana fahalalana ary tena zakanao fa tena zava-dehibe. Matetika ny fahalalana tena raha tena hoe sandana vola tsy voavidy na de ny fotoana lany tamin'ny fikarohana nataonao ny famolavolana ny fandrafetana azy sindritsy mba ho tonga fahalalana azo ampitana de fa zava-dehibe atsika malagasy mahafantatra tsara Andriamatoa Flavien fa de hoe ny fotoana volamena zany hoe tena sarobidy mihitsy zany zay fotoana laninao zay ikarohana fahalalana mba ampitana amin'ny olona ndray ohatra ny alaim-panahy ny olona sasany zay ndray ohatrany hoe maivany le zavatra lazainao fa tsy azony nieritreretra mihitsy ny fotoana laninao nanao an'le fikarohana nanao an'le hoe mitady an'le hoe inona indray zao ny fahalalana tiana ampitana anasoavana ny taranaka misy satria ny fahalalana de arena arena na tsy hitanao maso ary de arena mitoetra arena afaka ampitomboana arena mampivelatra mampandroso zany fahalalana zany zavatra dehibe mihitsy satria ny fahalalana de mitondra fahaizana mampanao zay de azadino zay raha fa tsy ampy fahalalana ianao tsy afaka anao na io manao sakafo ary rehefa tsy ampy fahalalana ianao de tsy mahay zay satria ny lafim-piainana rehetrarehetra ny sehatra rehetrarehetrarehetra Andriamatoa Flavien de tena mila fahalalana fotoa ary zay ny anisan'ny tena mazava-dehibe tsika raha vao miresaka zany fanabeazana zany de hoe fametrahana rafitsaina tsika raha vao miteny foana hoe fametrahana rafitsaina de hoe ny hitany maso reny ny sofina ataon'ny tanana ny tahiry avy amin'ireo taova anankitelo reo ny mandrafitra ny saina anananao fahalalana ary ahatonganao anana fahaiza-manao ary efa manana fahaiza-manao anao de afaka manatanteraka zavatra maro zany rehetrarehetra fa ndraindray ohatra ny amavantsika zay tsika eto efa milaza foana Andriamatoa Flavien ny tena fototry ny fanabeazana raha raisina amin'ny lafiny tsotra de hoe ny fanabeazana de fahaiza-manao zany hoe tsy maintsy eto de averimberina foana tsy maintsy manao raharany zanakao raha tianao tompona andraikitra raha tianao hanana fahalalana eo amin'ny fiainana tsy maintsy fa na mahandro vary io tsy mora manao an'io rehefa tsy ampy fahalalana na io mahandro locution fa indrindraindrindra hoe arakara ny olona indraindray marina fa eo ny fahasarotam-piainana hoe tsy avidy an'izao karazan-tsakafo rehetrarehetra fa tsy voatery ny amarony inony fa ny fahatsarany de voalohany indrindra hoe arakaraka le otrikaina hoetiny le sakafo ataonao de arakaraka ny fomba fandrahoana azy arakaraka ny fomba androsonao azy hoe ampisehoanao azy hoe mampilendalenda izy sa tsy mampilendalenda zavatra misy zavatra maro be hoetiny ary tena miteraka toe-tsaina sy toe-po toe-panahy fihetsika mihitsiny ny fahaizanao ataontsika hoe fahaizanao mandroso sakafo ny fahaizanao manamboatra ny endriny sy ny namany zay hitan'ny maso mbola versika toana Andriamatoa Flavien fa ny hitan'ny maso de anisany manefy saina zay rehefa zatra mahita zavatra tsara ianao rehefa zatra mahita zavatra mirindra ianao de tadidio fa azahoanao toetra tsara zay zavatra zay fa rehefa mahita ny zavatra misavorita maloto sy mikorontana de any amin'ny toe-tsainao ny voalohany hoetin'izay zavatra misy fiatraikany zay zavatra ka tena miteraka ataontsika hoe tsy fahombiazana mihitsy na fahasimbana na fahampitena mihitsy aza ny zavatra mety n'izany zavatra zany ka zay ny ataoko hoe tena manana ny toerany lehibe mihitsy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny indrindra eo anivon'ny ankohonana ny fampitana fahalalana ary eo anatin'izany fampitana fahalalana zany ny sotoavina rehetra zay fototry ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy zany zavatra zany amin'izao fotoana zao ny Andriamatoa Flavien tamenimeniny tsika fa tsy misy tsony zany hoe fahalalana zany hoe fanajanjany zany hoe fifanajanjany tsisy nefa de kolotsaina fototry zany kolom-piarahamonina fototry zany fifanajana zany tena ohatrany tsy ao tsony ary ny fifanajana raha hitatsika fotony amin'ny endriny tena hita maso sady aingana de matoa rehefa mitentsika hoe misy fifanajana de dikan'izay tsy maintsy misy rindram-piainanao tsy maintsy misy firindrany zay zavatra zay rindra zay tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra fahaizana mandrindra ny fahaizana mandamina fa tsy zavatra mandeha azy fa mifandray daholo zay zavatra rehetra ataontsika rehetra de misy ifandraisany daholy amin'ny toe-tsaina amin'ny toe-po amin'ny toe-panahy ary zay tena mazava-dehibe ny tony fandaharantsika tony Andriamatoa Flavien
ohatrany hoe ny antony fampitantsika fahalalana dia isin'ny fahatongava-tsaina hoe manova fiainana ho amin'ny tsaratsara kokoany ny fahazahoana fahalalana amin'ny fotoana tahaka tony fa dia za dia mampirisika ny olona foana hoe mba eno ihany mba ampitao amin'ny hafa matotsika hoe niezaka mihitsy ny ataontsika hoe ny eto amin'ny radio Bosco mba isin'ny hoe fampitana mivantana ny Facebook misy ny famerenana rehefa latsana iny alina misy antony misy dikany misy lanjany mihitsy hoe eo amin'izany fiarahamonina itiny eto efa verimberitsika foana samy mitondra ny njara brikiny eo misehatra izay misy azy mba ho fanatsarana ny tontolo iainana ho fanatsarana ny fiarahamonina ho fanatsarana ny fiainam-pirenena zany rehetra aza misy mieritreritra raha mbola velonaina fa hoe tsy manana anjara amin'izany rehetrarehetra zany ary zany no anisany tena hoe amporofena antsika mihitsy hoe mba manana re fotoana mba manana eritreritra hoe inona ary mba anjara ndraiky fa tsy ny mametsy iny ny mamaika ny olona ny mametsy iny zavatra tsy mety zavatra tsy tomombana zany mamaika azy fa ahoana ny atomombana an'io ahoana ny apety an'io mba ina ny hevitra mba nentinao ina ny fahalalana ny vozinao mba hahatonga an'izany fiovana zany tena zava-dehibe zany re matovalavy ka ataontsika hoe matoa mivona mandeha any amin'izay tsy izy ny fiarahamonina na eo tokantrano koa aza na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena dia matetika zavatra tsy marina eto dia mametraka andray zavatra tsy marina ny zavatra vozinao ohatrany hoe manome fahalalana ianao fa fahalalana diso iny le ataony amin'izao fotoan'izao hoe fake news zavatra diso dia tena mahavariana mihitsy hoe inona reny tena tanjon'ny olona andefasana zavatra diso fahalalana diso matefa ny ainao aman'izay nge dia natao ampita fahalalana fa inona no ampitany ao zavatra diso mba tsy tena koa ndray zavatra mamofaty ary dia inona zavatra tranga misy lasa misavoritaka ny saina lasa mifantona ny olona lasa mifanendrika mifanabaty mifanambany famono mihitsy azy zany ve ny zavatra tena tadiavana aza indrindra mahatonga oka samy motonga saina fa tsika indraindray ohatra mieritrehitra hoe misy olona tena tompona andraikitra izy ny tompona andraikitra amin'izany fa tsy zay indraindray fitenin'ny olona isambatan'olona tompoko za dia tsy sasasa mihitsy miten'izany re mitovilavy raha mbola men'Andriamanitra tombonandro anao mbola misy zavatra tsy vitanao teto ambonin'ny tany ary mahatonga atao hoe misy zavatra tsy vita dia misy adidy misy andraikitra misy zavatra tokony nataonao fa tsy nataonao zay zavatra ka le zavatra tena tokony atao mahasoa no tadiavin'Andriamanitra aminao fa tsy le manapotika asan'ny satany reny fanapoteha raha fahiteny zany tsika ka zay zavatra ray tena anisan'ny zavatra everana indraindray fa raha tsy matetika mihitsy raha to tsy misy lanjany firy loatra zany hoe fanomezana zany re matofilavy ohatrany tsisy lanjany foana netsika manko raha vao miteny fanomezana dia hoe le cadeau zay le zavatra hita maso iny fa le zavatra tsy hita maso tsy eritreretinao mihitsy ny lanjany sy ny asarobidiny eo amin'ny fiarahamonina dia zavatra be dia be any zavatra hitin'izay everiko fa zavatra tena ny ilaina zay ny resantsika n'izay le hoe fanomezana zay andre matofilavy ka ny tena hoe ny fanazavana tsotra dia ny olona miara-miaina aminao dia mba misy vokatra tsara entinao ve amenao azy dia amin'ny endrika fahalalana zay fahalalana zay zavatra io raha ny tena marina dia ny fahalalana hita maso dia fanaovany zavatra mirindra fanaovany zavatra tsara fanaovany zavatra mate ijery mate otia raha tiany sakafo dia hoe mate hinana dia zay tapitra ny tapany voalohany dia matoviravy fa manaraka sika dia andao iresaka n'le atao hoe vatana mifanakaiky zay endrika fahadimy amin'ny fanehoam-pitiavana zay ny tapany voalohany idirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ny tapany faharoa dia amakina ny SMS avany aminareo amin'ny 033 08 850 02 sy amin'ny alalan'ny afatra miafina ao amin'ny RTP live zay no vakina aminareo
amin'izao fotoana izao. Ndao vakina ny amin'ny 033 08 850 02. Vehivavy 12 taona manoratra. Za tompoko niaraka tamina lehilahy 12 taona dia efa nisaraka izay 3 volana lasa izay. Dia amin'izao ilay bandy naman'io olona niaraka tamiko taloha io nilaza fa tena tia ary tena vonina niakavady aho. Mariako nefa fa mifanakaiky ny tranon'izy roalahy. Rehefa hafa ihany zany hoe mpinamana ve dia hifangalatra Fangalatra tsony zany fa efa hoe saraka taminy. Eny saraka dia ohatrany hafa asa nefa fa dia samy manana ny fijeriny moa ny olona. Fa mety mbola ifakazo ve zao izy roalahy. Fanambadiana tsiraikitra ny any taloha. Iny fa apetrako le izy hoe rehefa hoe miditra amin'ity tovolahy faharoa ty dia hoe mety ho lasa sary-piaro ve ty tovolahy faharoa ty satria raha misy natao hoe serana fotsiny seranao koa nitadiavina fa le olona miaraka aminao dia mety hanana eritreritra hafahafa ndray hoe inona koa mody zany tadiavina fa ianao ihany ny teny hojereny. Any ingely zay nge mahatonga le hoe ny ahiahy havanana dia matovolavy eny fa io moa dia samy manana ny safidiny io dia sarotra be ny saraka an'izay le hoe tsy azo atao na tokony atao samy manana ny fiainana. Fantatra koa rehefa aveo raha mbola misy zay tavela dia ary mety hisy misy zay tavela satria anana fisainana mampitaha hoe ary tamin'izany araka taminy ohatran'izao dia zao ohatrany lasa miteraka fisalasalana izy rehefa aveo. Lehilahy no manoratra za tompoko miezaka ny tsy ho sary-piaro fa rehefa misy manany ihany eo masoko ny vadiko tena tsy zakako fa marary be ny foko. Tsy hoe tsy tia azy fa le izy tiako loatra dia mahasarotiny amafy. Inona ny tokony ataoko fa lasa miteraka ady atao trano le izy nefa za tsy fihetsepo. Le izy tena entony hoe raha mimpanaraka amin'ny fandaharana ianao dia tena zavatra voizina sy andrema tovolahy eto fonany hoe ny fahasarotam-piaro no anisan'ny poizina manapotika tokantrano. Indrindra satria lasa tsy mifampatokontsony ny mpivady dia vao misy zavatra kely dia fa ina indray zao fa manina indray fa manina zao dia farany miteraka lonilony miteraka atezerana dia farany dia ravatra amin'ilay tokantrano. Raha mbola azo atao za dia milaza misy fahasarotam-piaro tompoko tsy midika velively ho fitiavana diso tafahoatra tsy manaiky an'izany hevitro zay fa ny fahasarotam-piaro satria ianao mieritreritra ho ambanin'le olona manodidina anao hoe ry bogosy be, ry be karama be, ry mahay be, ry mahay miresaka be, ry mahay mapy be. Za tsy mba mahay an'izany. Zany fa tonga dia manambony tena, manambany tena. Ny olona sary-piaro olona manambany ny tenany. Tsy hitovy amina. Fa raha olona manana ny mahizy azy ianao ka tsy manambany tena, tsy ho sary-piaro na satria matoy ho vadinao na naiko ho vadinao. Tokana matany ianao Andriamantoa. Ary ho vadinao koa ohatran'izany. Tsy hitako mihitsy izay mahasary-piaro. Za manokana aloha fahasarotam-piaro no anisan'ny poizina manapotika tokantrano. Ka raha mbola toizana hoe tsy haiko mamena ny fo dia zagaga ianao raha ny eriny ihany misavoritaka ny tokantranonao dia sanatrindry vava aladiny lela tonga amin'ny fisaraha-panambadiana. Makazy anaiky izy ary. Za vehivavy vita mariazy katolika efatra ny zanako efatra ny zafikely amin'izao. Tratrako nampirafy ny vadiko dia noteneny fianakaviana dia mifona mafy hoe tsy amerina intsony mety miova ve izy. Fa manina moa tonga dia apetraka le ahiahy eo hoe mety miova ve izy. Koa matoy izy tena hoe mipanonteny hoe ny alatsiny ny baboka fa tena diso manina no ampiana ahiahy. Ianao ihany eny mitondra manisy sakana amin'izay fotoan'izay. Na tena manana tokoa finiavana le olona tena hoe ialako amin'izay iny fa tena efa nadoka saika naravany tokantrano koa dia efa navoany tsy verana toa dia ianao indray mbola mametraka ahoana moa zany tena tokisako azy rehefa manao iny izy zany ka fihetsika inona indray ary nitadiavinao zay ianao vao hoe anaiky familan-keliko zay le izy. Fa raha mbola toizanao le izy dia ohatrany lendra zaiko tamin'le olona teo azagaga ianao rehefa ndray any eorina olona efa manana zafy kely ve dia mbola hoe sanatriny vavaladiny lela ho rava le tokantrano dia makaiza. Inona tokony ataoko mba hialana amin'ireny olona be rehare reny eo amin'ny fiarahamonina. Tsy izany mantsy fa misy dia manao toetra tsy azo ienana mihitsy ka lasa sorena amin'ny daholo ny olona mahita azy. Iny ka le izy ny efa toetra hoe ina io ny tena anaovana antony fandaharantony ngendra dia mba hoe efa ampizarany traika efa ampiainana. Tena zaiko ianao fa
zay mahasoa anao mahasoa ny vady aman-janaka ao fiveromanao mihitsy anao fa zay olona dedadeda ka te sehoseho ozy izy le olona anakiraha zay bling bling tsy fantatro moa tena dikany fa de mba averiko fotsiny le izy tena lazaiko anao avelao izy anao zay bling bling any avelao izy te sehoseho any avelao izy te manova ny fiainanao ve zay sa tsy manova ny fiainanao de anao sorena ary rehefa sorena ianao de ny zavatra na ho tokantrano koa de zavatra kely tsisy any de iny de efa matezitra amin'ny ankizy iny de efa mahatonga tsy mampiteresaka amin'ny mpivady ianao ihany manam-pozina ny tenanao amin'ny zavatra tsy avelao ny azy any ivelany azy ataony anazy ny olana de alao izy anazy alao ny azy hoany asa makina aloha raha ny zavatra ho tokantrano kely izy andre matofy lavy any de mba azo ifampiresahany hoe aza de manao an'io rehefa misy an'ilo latsalatsaina fa zay olona ny velona avelao izy anao ny ataony Ray mpianakaviana tsy misy andraikitra atao fa mifoa de misakafo de misotro toaka de mividy hena na trondro anazy irery tsisy mahazo maka de matory isan'andro io am'izay mbola vava be mba mety ve zany tompoko tena tsy mety misy eny zany ray mpianakaviana ve enao ray mpianakaviana ny lohany enao ny natao amelony enao ny atao hoe mba handrindra ny fiainao tena tsy mety zany na andeha ho any amopera ianao na andeha ho any pasteur ianao na andeha ho any amin'ny trano arzo ianao zay de diso foana diso ary vomaika koa ianao tena diso ngezabe na ten'Andriamanitra manao zavatra ohatran'izany ny vady aman-janaka ary maninona no ianao rery ny mihinana fa ngatsy mba te hihinana koa ny vady aman-janaka koa fa maninona no ireo rehefa tsy ampizarana tompoko de aza ampidirina ao an-trano na ny velany ianao mihinana azy fa za hoentina akanafanany olona ao an-trano nijaran-kalan'ny olona anao eny zay indrindrany ohatrany tena tsy mety amiko mihitsy zany hoe ray mpianakaviana manao an'izany tena nareny mpianakaviana ary tsy takatry ny fa anatin'ny tokantrano de tokony iraisany ka zay indrindra anao nanambady de efa mifampizarany zavatra rehetra ka zay ny hoe valala iray fanapahana andre matofy laviany zany faindrena malagasy zany olona mihinana rery zany tokony homenatra mihitsy zany ray mpianakaviana zany marina ve fa ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny be tany aloha tany de mbola mety hivaly amin'ny taranaka teoriana ka raha ratsy tompoko de inona no ankoatran'ny fivavahana re tompoko anoherana izany fa mba mila fanampiana fanazavana tsy izany mantsy fa ny dadabeako mpitaiza olona no asany ka izany no angatahako torohevitra aminareo raha mba mety tompoko ia io de sa manana ny fijeriny olona fa ny de tsotra ihany ny vavaka ihany tsisy maharery ny vavaka ihany tena zava-dehibe mihitsy ary tena mitondra fivoarana fahatsarana fahatonina zay zavatra rehetra ilainao rehefa tena mivavaka amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra angeny tompony fahefana ny an-danitra sy ity tany zay zavatra rehetra aza adino tsika indraindray ohatrany tsy mahatoky an'izany herin'Andriamanitra zany angeny fa tsy misy zao zavatra rehetra rehetra oatra ary noho ny herin'Andriamanitra ary noho ny fitiavana isika mbola matozo atsika zay zavatra aza mba matahotra an'izany hoe ny dadabeako mpitaiza olona de za koa ve mety anana aza mieritreritra an'izany io samy tsarana amin'ny asa nataony zay zavatra ray zay tena mora tohina ka tsy mahavoafeny foko sy ny fataoko de mivazavaza sy mahakasitanana foana voatony ka mba mangataka torohevitra mba hialako amin'izany tompoko fa tena mijaly ny zanako mariako fefa tena miezaka ary mananki-po amin'Andriamanitra fa tena mbola tsy miofo le izy agnedy zao hoe raha fantatrao fa ny atezerana de poizina de fa fantatrao zao fa poizina de mbola sotronao ihany mbola atelinao ihany mamono tena angeny hoe ny olona hoe sahirana mijaly noho ny zavatra ataonao hafa fa ianao ny tena mijaly ary ianao ny tena mampijaly tena ary ianao ny tena toko hoe mahita loza amin'izay zavatra ray poizina angy io rehefa miteny foana fa hoe io le lazaitsika hoe ny vatanao io nanaovan'Andriamanitra azy ohatry ny hôpitaly misy lefa lazaitsika hoe tsirim-panentana efatra mahatonga anao mitsikitsiky miramirana falifaly mavitibitika ary tsirim-panentana anankiroa mampitomany mahateza mahasorena de le anankiroa manimba no ampiasanao fa tsy le efatra manatsara ny fiainanao ny vatanao ihany eneny mamoaka an'ireo zany tsara ho fantatra tsika zany mananjanaka vavy iray tsy eo anilan'ny ray za tompoko de misy miteny za hoe manambady fa adity io zazy io tsy eo anilan'ny ray nefa za tsy te hanambady intsony de mba mangataka torohevitra tompoko eny ka ino moa ny tsafidinao tsy azo terena mihitsy rehefa zay ny fanapaha-kevitrao
de ianao sy ny zanakao no eritreretra io rehefa miteny foana hoe am'le tsy misy ray matetika hoe raha mba manana anadà le renim-pianakaviana de iny le anadàndreny iny afaka mba misolo toerana am'le hoe fanabeazana am'le fananarana am'le fifandraisana po am'le zanaka fa ilaina foana eo amin'ny fiainana ny ray ilaina foana ny reny ary afaka misy misolony zany mety atsoko ve tompoko raha tsy manampy arabola any dadanay zay ny antony ny mamanay efa maty de manambady izy de raha tsy toetra be le vadiny samy manana zanaka ary zareo de ny zanaka dadanay ataon'le vadiny zay tsy atamana azy ao an-trano ny azy nefa tsy ataony ninina de ao foana zay raha le hoe tsy mifamarafara fa de hoe mifankaty fotsiny tsy eken'ny ankizy hoe tsy zakany ankizy ianao mpivady any angeny sahirany ary rehefa hoe ny zanakao no manomboka hoe tsy mahay mifandray aminao de izy ary ny andevana rehefa maty aikoge ny ipetrahany mba olona niteraka zao ianao de ny zanakao tsisy andevona anao mahampalahelo mba eritrereto eny eritrereto ara rehefa fantaniny adisony ve zany manina moa no adsoniko raha tsy toetra le vehivavy le reny kely aoko ina ny mahadisony eny zany manao fity mitanilako ianao manao fity mitanilako ina ny agaganao raha ohatra ny akisy tsy tia hanampy any satria raha voalefiana ny vola de ianao indray ny hoe manjakazaka amin'izy de ny zanakao indray ny azo fahasoavana fa tsy ny rainao zay zavatra io rary ny aza raha tsy manao izy raha kosa aloha de miteny zany raha olona tsara toetra le vehivavy ao de ozy ao ohatra ny tsy mety kosa zany raha ohatra ka mba mitady fanampiny dada raha niteraka ihany io fa raha tsy toetra le vehivavy ao de zao hoe atsofi makany aminareo dada de misy fotoana mba hipetrahany any de mba atao de mahafalifaly ny dada de rehefa veza miverina any amin'ny vady amanjana azy manokana azy menazy akanjo fitafina tsy voatery mihitsy amiko eritreritro zay mba antany hoe ahoana anao tao raha anangana zaza misoratra amin'ny dadany izy nefa zao nefa misy olona anangana azy satria tsy nisoratra zay sy ny dadany ka zao ka tsy maintsy karazany fanekena ihany io hoe misy olona anangana azy de zay azo ataony iny manangana zazy na de manana ray zao azy izy azonao atao mihitsy ny manangana zazy solana mihitsy zany rehefa ara-dalàna ny fandrakana iny ifanarana ohatra fotsiny zao misy olona anankiray hoe izy tsy miteraka de nefa izy manan-javatra betsaka de ohatra hoe azo tsy fantatro zanaka nabavina zanatra alany na kozany hafa any ananany zao ina moa ty fa de maninona mba hanasoavana retsy mba sahirakirana maninona makanankiray amreo de atsangako andova azo tonga izy zany fa ifanarahana amin'ny ray aman-dreny reo eny fanarahana am'le ray aman-dreny niteraka hoe tsy maintsy ka matsy misy misoratra ny dadany izy de misy anangana tsy maintsy ka raha tsy miraharaha azo kosa raha le dadany ohatra hotadiaviny izy tsy hitany adresiny de eo fotsiny mitanaka eo fotsiny le olona de nefa ty misy olona manana eritretra midika hoe manangan-jazaka tsy midika hoe veritra teraka am'zay ray niteraka azy izy andre mitofilave zay zavatra za tofoka manana olo-tiana de anefa zay mihindrana vola amina mihindrana vola sarotra be le mamakeny teny anankiray io de alao avadika atsika za lehilahy 20 taona miaraka amina vehivavy 20 taona nisy fotoana zay tratra nampirafy azy de nifonina taminy de nanaiky izy manaja azy hatrany nanomboka teo am'izao anefa izy tsy miraharaha intsony fa milaza ho sahirana foana inona ny tokony ataoko eny tsy namela heloko zany izy hoe vitanao tao anatin'ny fampatokozy de vitanao nefa namitaka azy de tsy mahatoky anao toka atao zay nge mba olombelona ny olombelona andre matofilave andriamanitra mangataka famela-keloka amin'andriamanitra tika fa tika tsy mahay mamela heloka ny samy olombelona zay ny tena olana ngeza be za vehivavy 20 taona nanala BBC intelo za de tsy afaka mihitsy de kivy za de nijanona am'izao nefa ny zandroko roa samy manana BBC daholo de rehefa mifamaly zay de za foana ny ataony zareo hoe ilay vendrany ty zandroko manaraka afaka baka tam'ty de zao lasa manambanimbany be anazy zareo na ny dadako aza lasa manao anahy zany tsisy dikany mihitsy za eo anatrian'izy rovavy aminazy de lasa tsy zanaka ny vava ataony zareo ana dia lasa tafamaly za fa marary loatra ilay izy
mamanay tsisy miteny an'zareo fa mihaino fotsiny am'izay na dadako aza lasa mandroka anahy inona tompoko ny tokony ataoko fa mahatsiaro mijaly loatra le izy ngamba aloha ngamba mangataka fotoana mihitsy de miresaka manokana zay ngamba raha zavatra manjoanao zany tsy vitandrisaka fotsiny hoe manaovan'zao fa aloha ngamba mangataka fotoana raha toka afaka mangataka fotoana raha tomony tsy afaka mangataka fotoana de na miresaka telefony tsika mianaka tsolana zaho en général nisy olona niaraka zay niarahako zay de tsy navelan'ny dadanay sy mamanay niaraka tamiko fa hoe mahantra ono tsy mitovy fari-piainana amiko de niaraka fony zay nanomboka en 2016 zay niaraka de nataony zareo zay nisarahana tsy tafasaraka zay na fianarako aza na janoko mihitsy ntoyany tsy tantoyany zao ny matonga endray aman-dreny miteny de mitsinjo zay ahatsara atsika mitsinjo zay ahatsara anareo zanaky zay ny tenenandray aman-dreny fa rehefa miteny anao misy antony ange ndray aman-dreny mahatonga teny an'izany raha ny tena marina andeha matovolavy lafi-piainana de tsy saikany hoe ny olona mitovitovy saranga raha miteny hoe saranga ako de amle atao hoe lafi-piainana olona mitovitovy fidiram-bola no mifanaja fa raha vao misy elanelany be de efa miomana ny latsalatsa sy ny fanilikilina anynely izy amin'ny akapobeny zay amin'ny akapobeny zay fa tsy hoe de marina tanteraka fa amin'ny akapobeny zay zavatra zay zay foana no mahatonga ny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zasa fa dina ny fandraisako ny hoe zaro amin'ny lalana tokony ny olona mitovitovy aminao mitovitovy fari-piainana aminao no erao ataovy mifankazatra amin'ny zanakao fa za tena hoe tena saranga tsy mitovy mihitsiny de sahirana na izy hiditra ao ohatra ny miafiafy fiainana tsy nahazatra azy de ohatra miafiafy de ohatra hoe raha vao miafiafy nefany de ataon'ny olona hoe tsy fantatro hoe saritiavana koa ty olo ty na ty vinandro ty efa ohatran'izao efa zanaka atao trano jejereo ohatran'ny olona hafahafa farany de ahiliky ny olona ianao hoe tsy mitovy amintsika io fa reo any misy mahavita an'izany mihitsy ndray matovolavy de zavatra hoe lehilahy za manoratra manambady mananjanaka tena mijaly nikarahmako izy mandray azy efa ray volana tsy tenenany za tsy omeny sakafo tsy raisany fandrina omeny saina tsy hodia izany toy tsy hitatsika hita manoratra lehilahy sa lehilahy manoratra tato ato andre matovolavy any tena mahavarina mihitsiny tena lasa ny lehilahy ndray nibetsaka olana amin'ny vehivavy tena mahavarina mihitsy fa ny zavatra tandremana fotsiny zao tsika lehilahy tsy mba mitovy amin'ny vehivavy tsika ohatran'ny mora malemy sainy zany ny olona ny fanerasera tamiko matao amin'ny teny zany de ohatrany hoe alay-panahy amony tena fa manina ny amony tena io ny tena mahavarina hoe fa misy tranga inona ndray ary amin'izao fotoan'izao fa io zavatra io de zavatra misy mihitsy ary tsy ndray mandeha na indrona ny kely na hitako azy fa tamin'ity taony ty any tena hitana asa le confinement ve na tonga an'io tsy fantatro fa tena mametra-panontaniana mihitsy le matovolavy tena le lehilahy ndray tena hoe mijaly vonoany le vadiny roany le vadiny mihitsy ny tena mitantana ny karamany tena tonga de alainy any am-piasana sa ahoana koa zay fa varina ako hoe fa inona aza de alay-panahako hoe so de voniny fandraikirekeny ary ty lehilahy aneneritratra za tsy miteny an'izany fa de ny hafa fotsiny de miteny hoe mivavava so de misy fanahy ratso tafiditra ao amin'ny tokantranonao de mampisy an'izany olana be zany eo tokantrano ianao ne hoany lohan'ny fianakaviana fa tsy ny vadinao tsy ny vehivavy natao fanampy amin'ny ray mpianakaviana fa tsy natao hoe amono ny ray mpianakaviana ndray na ndreny mpianakaviana koa nge tsy natao kasitanany tokony mijoro koa izy hoery sy fahefany zay indrindra marina tsy mitovy mihitsy ny le izy fa tena varina mihitsy mihainao zany zao de ohatra fa misy inona ndray ary tena lasa tamin'ity tondiavana hitan'izany zany ratoko tsy ndray mandeha na indrona intery fa tena gaga mihitsy ary tena mahavarina de eo amin'ny lehilahy eo amin'ny 70 elanelany 70 ka hatramin'ny 50 to inona mahatonga an'izany tsy hoe tanora vomisandratra hoe mbola voavy tany amin'ny fiainana de mbola zatra tena efa azonao hoe olo efa matotro
Amin'izany ary efa manan-janaka ataoko hoe 4 taona 10 taona ohatran'izany zanany. Ny tokantranonay a nandalorana ankehitriny. Resaka vehivavy tao anaty FB na mpiady anay. De rehefa hitako ilay izy a de nilaza izy fa resaka fotsiny ilay izy. De avy eo izy a manangana ady amiko hoe adalako no nisavasavany telefoniny a de efa niezaka nandamina dia kianiny foana izay ataoko. Masika fiteny amiko izy. Zany efa ato latsa-dranomaso foana no izay ataon'izay. Inona tokony ataoko mo général? Tena tiako izy mariako fa noho ny asany dia misara toerana matetika izay. Zay le ataoko hoe rehefa tena olana ohatran'io mitokantrano dia aloha mangataka fotoana. Fa tsy vitan'ny resaka maizy fotsiny fa be dia be ny le olona mandefa SMS dia lasa tsy afaka manara ohatra hoe tena meza valy fa mangatao fotoana dia afaka miresaka na tao hoe any mifaritany ianao a dia afaka miresaka amin'ny telefona tsika mianaka fa amin'ny hariva ny tena mety raha avy any mifaritany ohatra hoe manomboka amin'ny 5 hariva any fa tsisy olona miantso loatra tsony eto Antananarivo. Zay général tsy mba misy zany hoe fiarahany zany eo mivady fa de izany no manao azy mahafaly izay manao izay mahafaly ny ankonako tena malahelo vehivavy manoratra ka zao zao de tena ohatra hoe mijady mideranao mihitsy miteny hoe manao izay mahafaly ny ankonako zay ohatra ny zavatra mpitanga rehetrarehetra fa raha manana an'izay fijery zay ianao zay rispo ataoko izay mahafaly ny ankonako ho hitanao fa tafita daholo zanakareo zay mihitsy satria tena le onja mitondra fifaliana ny miasa ao anatinao fa zay ataony ihany dia anazy ihany ny azy. Tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo andraisana ny antso avy aminareo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanona ny 22 443 90 na 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana. Miarahaba tompoko. Mba hovanona daholo tsika rehetra tompoko. Général ao resaka hoe fifanajana kolotsaramony dia ndia ao an-tsaina le bokinao hoe malagasy tsy manao dokam-barotra moa fa dia afatoka atatsato mihitsy iny indapolo mamaky fa veriberiko foana fa nakasitaka anao aloha ny amin dia io zany mba amina tambazotra serasera rena na manao manjery reny mo général hoe mampandroso ny firenena anankiray dia ny kolotsaina mba marina aloha zany fa hoe ianao aloha zao manao azy foana fa mba tiako mba hoe ho filitinao kely hoe inona marina zany le kolotsaina hampandroso any Madagasikara marina fa nary deba fataonao hatramin'izay reo mampandroso fa mba hoe tiako mba ho fitinao fohy kely dia makasitaka amin'ny tombo asina daholo tompoko. Eny tompoko ka raha fitinina amin'ny teny tsotra ange dia le hoe fifanajana fanajany manomboka amin'ny fifanajana ao an-trano amin'izay fepetra ifanekena ampandeha sy ampilamina ny tokantrano hita eny fiarahamonina zany hita eo amin'ny firenena zany zavatra mampisaviritaka atsika io iny dia zao hoe tsy mifanaja tsy mifanome asina fa samy manao zay tiany atao zany foana no very tsy zavatra sarotra fa anisan'ny zavatra azo tanterana raha tsara sitrapo fa aza mitady dia ataontsika hoe zay le mitady ataontsika hoe mila voatsy ho ary zavatra tena azo atao ny fanajana lalàna fanajana ny tena io ny etom-bony fa rehefa manaja tena ianao dia manaja ny tontolo iainanao rehefa manaja ny tontolo iainanao dia manaja ny fiarahamonina rehefa manaja ny fiarahamonina dia manaja ny zavatra eo amin'ny firenena kina indray ary ny zavatra tsotra mihoatra n'izany tompoko voambolana ray fotsiny dia efa izy. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina tsika rehetrarehetra aloha teto général fa za zany mahita eto fa manindry indray no mivadika any amin'ny lehilahy ny herisetra tena matsapa zany hoe fiarahamonina le izy dia le vehivavy lasa mamono vady dia lasa tena zavatra nisy ty naratra be ny tanany lerangany didiny any antsy fa zany zay antony toatra niaraka ny feo eny dia resaka jira mahatapaka ny divany dia nididiny antsy ny tanany leranga tena nalahelo na ianao le izy tena nalahelo dia eo zany tiako hoe famaninina dia leranga niasa
karama complet le rangahy zany mba mitena hoe tsy mahazo miasa tsoro fa mitaiza efa nanaja zay tsy miasa izy dia ohatra zany miteny le rangahy ataovy plat de fer anatrondro na anona arakaraka ny volany zany dia loka amin'ny patron dia aiza ho aiza zany le izy dia sao zany zavatra misy hoe le rangahy zao tsy miasa dia zavatra mampalahelo miteto zany zay nanao descente niditra tany nanao fanetanana hoe misy sakraneto ao am-piangonana misy ohatroatra vonona izay soratra anao mariazy ohatrosotrotro voalasa nefa zay dia feo tonga dia hoe antena ranao mariazy ihany izany soratra amin'ny tena dia ohatrany hoe lasa marafo be zany hoe inona fomba atao zany fa tena lasa eo izany izy manaiky manentana ny ao amin'ny fiangonana misy an'izao dia manaiky izy fa vao mialo eo ilay olona dia tonga dia izy koa ny soratra amin'ny tena dia ndana misaraka ndany tena mandeha any raha vao mialo eo tena dia ateriko andro izazy ireo dia aiza zany le zoan'ny lehilahy fa tena ohatra lasa mampalahelo ny enao izy na eno an'le eritreta rehetrarehetra teo za dia fa maninona le lehilahy indray no mizaka an'izay dia zay zany mba tiako tena hitsina fa tsy hoe mety ora hitana io ihany na roa fa maromaro ny lehilahy mizaka an'izay dia misaotra betsaka zenerany mba tiako tsindrina mihitsy zay fa tsy hoe lehilahy ihany manao eritreta fa ny vehivavy koa tena misy manao eritreta dia misaotra tompoko dia mba hovaniny tsika rehetrarehetra misaotranao tompoko fa tena zay no nahatonga ny teny tamin'ny andriamato Flavian teo hoe tena gaga mihitsy hoe efa mivadika ambony ambany mihitsy ve ty fiarahamoniny ty amin'izao fotoana izao zavatra tena misy ange zany ary ty le fanajana tena oreo olona mba hazao ihany ty vady ty mba renjanakao any io mba rainjanakao any io dia tena sarotra mavesatra ao mivavanao ve ny manaja azy hoe ianao fa maninona anao hoe tena zany zavatra ary ingeny tomboan'le tena sin'le olany voambolana tsy miteraka tsy fanajana dia mitarika zavatra maro be mihitsiny fa dia misaotra anao aloha mitantaran'izany zavatra any satria dia tonga sainatsika rehetrarehetra ary tsy tsika rehetrarehetra ihany fa ny fiarahamonina mihitsy ao ny mpitondra fiangonana ao ny mpitondra fanjakana ao ny zay manana disy andraikitra rehetrarehetra fiasika an'izany fiarahamonina zany fa misy antony mihitsiny miarahaba tompoko mba hovanina tompoko sasa mageneral mba manana problème misy rainjanako zany olona miaraka amiko dia efa niteraka roa zahay dia zany efa manana zanaka hafa fatany faravaviko zanak'ireo dia amin'izao zany kotikotiny rainjanako dia tena ohatra makarary foko mieritreritana azy mafimafy kely azafady makarary foko mieritreritana azy fa faty mitomany ako dia nefa tompoko aleny fotoana le zanako aby militera le zanako mariana aloha fa tsy mipetaka eto Madagasikara fa ny Maurice efa tonga ty dia rehetrarehetra netra izany foana dia mahafiry be ny zanako zany dia mba mitantara aminah mihitsy dia amin'izao fotoana izao miteraka savorivory aminay le zanako ka tsaiko tompoko mba mety zay zany tsy mety dia ohatrany hoe le zanako faraletoany ekolazy zany ty fa lasa ohatrany metaka andro mijaly satria tsy mety miaraka amiko miaraka aminy le zanako faravary mareka eto fa le olona manamboninahitra ary dokotera ao amin'ny hôpitaly Virarobiky dia ohatrany tena azoko mihitsy izany teny atondavina saotra fa fomba mety fanaty eny tompoko le izy rehefa ohatran'io dia efa averina sy andriamato Flavian eto matetika le hoe trano arzo le ondro-tapenaka tena azonao tenenina an'izany zavatra any io trano arzo io manko toy ny tribonaly fa tsy midika hoe mitory fa itenenenana hoe inona ny tokony ataonao inona ny zonao tokony ho zakainao dia inona ny zavatra torohevitra omenenao dia mety mampiantso an'izay olana miteraka olana izy amin'izay fotoan'izay dia tena hifanatrehaneny mihitsy aza mba mangataka andro mihitsy mandeha makeny amin'ny trano arzo fa tena zava-dehibe anampy anao be dehibe mihitsy anovan'ny fiainanao mihitsy le izy ary fangatanao andro amin'io dia mbola mampisy ranomaso anao foana fa aleo manatona an'le izy ankany miarahaba tompoko salama tompoko mba hovaniny tsika rehetra tompoko maresaka be tato indray zany le hoe lehilahy hiarany erisetra za mahita mon général sy monsieur Flavien fa ny lehilahy zany tsy dia mba mitaraina loatra ohatranay vehivavy fa ny erisetra tompoko dia efa misy foana hatramin'izay na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy
fa am'izao zany le izy vao ahoana moa zany ohatrany hoe misy masamy resaka mitaraina ny lehilahy de tonga de manindrona be satria le lehilahy zany tsy mba vitaraina tsy mitomany fa io zany efa misy foana fa ny azy zany tiako tenena ho an'ny vehivavy tadidio tsara fa ny tola tehezan'io lehilahy io nanamboarana atsika ho anao vadiny ka raha mampijaly azy ianao de ohatra mampijaly ny tenanao ihany de tadidio ihany koa fa raha manao eritreritra amin'io rain'io zanaka io ianao vehivavy na ianao lehilahy de ireo zanaka nateraka tena mizaka ny tserany aina satria ireo zazy ireo lasa mametraka balance dada no ampiana sa mama zay hiara-ny eritreritra foana nefa tsy maintsy endrona amin'ny fonony ankizy zay mihitsy de tonga le fivakisan'le fianakaviana kely le tokantrano marina loatra ary tadidio tsara fa raha tsika vehivavy no manao eritreritra amin'ny lehilahy fa tsy afaka ompony io zanakitsika io mandrakizay ny nanovantsika n'io dadan'io fa raha ny dada no manao eritreritra amin'ny mama vitsivitsy ihany ny ankizy no matana an'izay hoe dada ny nanao an'izao fa tsika vehivavy zany tsy tokony hanao eritreritra ny lehilahy ihany koa tsy tokony hanao eritreritra tokony mahay mifampiresaka foana zany ny vady fa tsy hoe amin'ny alalan'ny fanaovana eritreritra no misy onao no mahaenao anao na maizana fa fifampiresahana ampanajana de ny tiako tenena ihany koa na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy mba rehefa anaty le fotoana isian'ny fifankatiavana fampiresahana milamina no mampiditra ty kelikely an'izay zavatra tianao ovainy an-danina ny kilany fa tsy hoe ianao tezitra akory no mivadravatra hoe tsy tiako ny ataonao ohatran'izao na ohatran'izao vao miahy zany tsy ahita rary mihitsy na ny an-danina ny kilany fa ampidirina kelikely mba tsy tiako kosa nge le zavatra ohatran'izao iny eo afaka mifampiresaka famoaka ny ao am-potsara zay zany mba toro-hevitra avy amiko le izy moa tsy hoe avy amiko fa avy ato fandarana ihany ny raisiko de averiko aty an'le izy mba hozarana antsika rehetra sotra ziza tompo fa tena zava-dehibe mihitsy ilaina nge le mifanampy ohatran'izay tena manampy ana be dehibe nao amin'izay fotoan'izay de tsapa mihitsy fa hoe nisy fiatraikany any amin'le fiainan'ny olona zavatra ataona isandriamatoa flavian sy ny mpiara-miasa rehetra isaorana anao manokana tompoko ary mendry somanatena fa misy sofina maro ny miaina miaraka tompoko manahoana tompoko mba hovanina tompo tsika rehetra ie tompo am'le hoe eritreritra mahazo ny lehilahy sy ny vehivavy tatoato ny lehilahy zao no eny hoe misy an'le izy fa tena marina fa tena ny lehilahy zany hiaraky eritreritra be mihitsy manoatra ny vehivavy fa tsy miteny maro tery manko ny lehilahy fa rehefa ny lehilahy zay no miteny efa fefika izy zay tany io mahatonga an'io manko nampirongatra be misy io tata nivokatra ty le fiedinany hoe miralenta tsy mahazaka an'le miralenta zany tsika tsy mety io zany lasa dika vilana le amiko zany ireny reko hoe fiarahamonim-pirenena manao an'ireny sy zavatra reny amba ny tokony andinika tsara fa le maha-olona zany tsy ampitoviana fotsiny be fatany hoe tovitsika samy asa samy mana-tsaina manam-pahaizana fa io zany voajanahary ny mahalasa mahavavy de tokony ajaina mihitsy fa ny adidy amanandraikitra zany tsy manino ifampizarana fa efa misy nametrahan'Andriamanitra an'io de tokony zay zany no ezahatsika raha tiana hoe irindra ny fiarahamonina ary ty mba hafatra kely le eto amin'le voambolana fampiasa le ady za zany de tena tsy tiako mihitsy ny ainy le hoe ady amin'ny eritreritra ady efa eritreritra de mbola iady koa ianao fa tokony hoe mba fampivoarana ny fiainan'ny maha-olona ara-dalàna de tsika hiara entana hiezaka hanao zava-tsoa sy ny zavatra mahatsara fa le hoe ady ty zany tokony hofoanana mihitsy io voambolana io amin'ny fanentanana tena mba iangaviako mihitsy rehanao mandery mba nentana an'izay hoe aleo ialana mihitsy io fa arakaraky ny voizana an'le izy manko no mampanjaka be io zavatra io sotra tompo marina mihitsy tena marina zalazainao zany
zay eto miteny ny hoe ny mpivady tsy mba miady hevitra fa mifanakalo hevitra araka le teninao hoe ady raha voady ny ataonao dia ohatra misy herisetra ao anatiny raha vo tsy mitovy zany dia lasa indray le herisetra ka tena marina mihitsy zay nytenenao zay ary iza moa no tena afaka mampita isanandro zavatra zany ny ainao manjery dia marina ny teninao hoe mba iangavinina ny ainao manjery mba tsy dia ampiasa loatra n'le voambolana hoe ady ia antso farany azo miaraba tompoko mba hovanina tompo mba hovanina tsika rehetra na enan'le zavarany teninao voaloha teo a dia hita tokoa fa tena zava-dehibe le hoe teny mora anisan'ny tenin'Andriamanitra zany tena manentana ny olona tsiraray mihitsy teny mora hitantsika zao ohatra hoe amin'ny bokon'ny Abolana misy an'izay teny zay teny mora dia azonay fa ny teny mafy mahafako raha ora zany ianao ka te handamina fiarahamonina dia tsy maintsy ampitoniana foana na fikorotanana misy eo amin'ny fiarahamonina dia miresaka ihany koa anao fahalalana atao aorian'izay mbola misy tenin'Andriamanitra ihany koa manazava tsara an'izay ambony vidy noho ny volamena ny fahendreny ary ambony vidy noho ny volafotsy ny fahalalana ary mahatonga ny zavatra be da be mikorotana sain'ny olona firenena mifanolana hoe tsy olana ery dia vokatra izay tsy fananana fahalalana izay satria za zao tena mahita mihitsy tsika malagasy zany ohatra nareo zao mafandara fa tena ny olona efa mahalala sy mahafantatra ihany ny tena miainan'izy ka angatana mandrakariva amin'Andriamanitra zany mba hitombo ny olona hoe anaraka an'le fandarana hitombo ny olona hifanakalo-hevitra mba anana an'izay fahalalana zay satria tsy mahafantatra ny olona dia lasa manao zavatra tsy dia mientika loatra satria mbola tenin'Andriamanitra koa hoe ny tena fitiavana dia tsy manao tsy mientika tena marina misaotra anao to sotra fanamariana misaotra fanamariana fa tena zava-dehibe zany ary zay ny mahatsara nyity fandarana ity zavatra hitako koa ny anatin'ny Facebook le hoe club ny mpanaraka ny mpahovalina ity efa tena misy olona tena be dehibe mihitsy ao anatiny misy ireo tsy voavaky tsony fa be dehibe dia hoe miditra ao anatin'le izy fa ny tena hidiranao ao anatiny mba ahafahana mifampizara fa dia za aloha dia mankasitraka mankatela mihitsy le olona nametraka le karazana tambazotra an'le hoe namany mba hovanina fa tena ilaina ary zay fiarahana misy alahy zay fifanomezan-tanana sy tantsotroka zay ny tena zava-dehibe zay ia tafitra ny fandarantsika angasantsika rehetra niaraka atao anatin'izay fotoana izay fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina ny valo sy sasany any amin'ny RTB live nandeha mivantana izy teo dia mandeha any amin'ny YouTube rehefa tolakandro anoany dia raha teo amin'ny général ianao dia solony 22 443 87 rehefa azonao lara telefony général dia atsoy général amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny maraina amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro dia rariny sosiny tsara ho atsika rehetrarehetra indray fironao teo amin'ny filany lafiny teknika dia dadisina ambinina ny kirikirany sary ny général raha maka velo no nanao fa melabelaraka hevitra mametraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafo manaraka veloma filavianako daosona topoko ny fanentana atsika mahafatrapo eto isan-kerinandro marao veloma topoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina